Ny faran'ny taona 2014 dia namoaka fitsipika vaovao ny vondrona Eoropeanina mahakasika ny fahasalaman'ny olona sy ny fahasalaman'ny zava-maniry na sanitaire et phytosanitaire ary ny fambolena biolojika. Iray amin'izany fitsipika izany ny famerana ny tany fanafody azo ampiasaina amin'ny fambolena izay ahondrana makany aminy. Manoloana izany, ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony miaraka amin'ny tetikasa rindry izay vatsiny vondrona Eoropeanina vola dia nanatanteraka atrikasa ny 30 sy ny 1 martsa 2020 tao amin'ny hôtel Panorama. Atrikasa ho fampahafantarana ireo mpanondrana sy ny vondrony mpamokatra, ireo teknisianina avy eo amin'ny foibe mpitondrana misahana ny fiarovana ny voly, ny avy eo amin'ny sampandraharaha misahana ny famokarana ary ireo mpisehatra rehetra mahakasika izany fitsipika vaovao izany. Misy fepetra maromaro napetraka zareo amin'ny vondrona Eoropeanina mahakasika ny kalitaon'ny vokatra azo avy amin'ny zava-maniry ahondrana any amin'ny zareo. Raha ny ankapobeny dia ireo novainy ny tany pesticide na ireo fanafody ampiasaina amin'ny fambolena fetra farany ambany azo ekena any amin'ny zareo. Vokatr'izay dia misy ireo karazana singa fanafody izay tsy azo ampiasaina intsony raha mampiditra ny vokatra any amin'ny zareo isika, ary misy kosa ireo singa fanafody izay somary nahenany ambany dia ambany ny fatran'ny tahanfanafody hita ao anatin'ny vokatra ahondrana any amin'ny zareo. Dia ho fiarovana an'ireo mpihinana sy ny fahasalaman'ny olona ao anatin'ny Union Européenne nahatonga ny zareo nandray ny fepetra hoe andao ahena ny tany fanafody azontsika ekena na ihany koa reto singa fanafody reto dia tsy azo ampiasaina intsony atao amin'ny tanin'ny zareo Union Européenne. Tanjona ao anatin'io zany dia rehefa tonga eny amin'ny tsena ilay vokatra dia mba ezahana tsy tratra n'ilay tahana pesticide mety hitera-doza ho an'ny fahasalamana. Dia izy zany zao ny laboratoire vaovao izay mipetraka eo anivon'ny DPV iresaka sy mahakasika manao an'izay analizy fotsiny mba ahafahantsika mihinana vokatra ara-pahasalamana. Mitratratsika ny fepetra apetraka ry zareo Union Européenne ary afaka hanondrana foantsika mahakasika an'izay raha ohatra ka mitohy izao ezaka sy fiaraha-miasa izay iarahana izao. Hitoy any amin'ny faritra hafa izao atrikasa fampahafantarana izao mahakasika ireo fitsipika vaovao navoaka ny vondrona Eoropeanina ireo amin'ny fahasalaman'ny olona sy ny fahasalaman'ny zava-maniry na sanitaire et phytosanitaire ary ny fambolena biolojika.